Eo amin'ny sehatry ny finoana dia ho an'ny fiangonana finoana sy fanasitranana dia hitohy hatrany ny fankalazana ny fetin'ny Paska dia ny fitsanganana tamin'ny maty. Araka izany dia misy ny hetsika mandritra ny 3 andro izay tanterahan'izy ireo amin'ny kianja maitso na Antsamanitra. Ny fiangonana finoana sy fanasitranana zany ny Église évangélique foi et guérison izay tarihan'ny tenanay dia anao fampivavahana toy ny fankalazana ny Paska dia hitsangana ny tompo tamin'ny maty dia hotohizana amin'ny firavoravona manomboka ampitso alarobia fafolo volana avril mitoy ny alakamisy faraika ambin'ny folo volana avril ao Antsamanitra manomboka amin'ny 12 atoandro ka hatramin'ny 2 ora sasany ireo andro roa ireo. Ary ny anankiray dia ny alahady fa 14 avril manomboka amin'ny 9 ora sasany maraina ary koa mitoy ny tolakandro manomboka amin'ny 2 ora sasany. Ny zavatra somary mampiavaka zany dia hoe manao ny andro firavoravona tsy mijanona herinandro toy ny Paska jiosy fa Paska kristiana ny antsika dia tokony hitohy foana ny firavoravona araky ny tenin'Andriamanitra hoe voavony Kristy Paska ho antsika dia manao andro firavoravona amin'ny mofo tsy misy masirasika amin'ny fahadiovanam-po sy ny famarinana mba hifaly mandrakariva ny kristiana ary mba tena fifantana kristiana tsara ny tena dikany antsoina hoe tompony Jesosy nitsangana tamin'ny maty ny fiatraikan'le fitsanganana tamin'ny maty moa zany tena zavatra lehibe tokony ho voarainy kristiana ary tokony hiainana amin'ny fiainana andavanandro. Ka izany ny antony fotoana lehibe mandritra ny 3 andro averiko any ao Antsamanitra manomboka ny alarobia dia ny alakamisy fafolo sy faraika ambin'ny folo volana avril ary ny alahady fa 14 volana avril manomboka ny 8 sasany maraina ary manomboka amin'ny 2 ora sasany tolakandro. Dia manasa ny rehetra tsisy afakafaka anatrika izany fotoana lehibe izany fa hitondra fanovana-goavana eo amin'ny fiainantsika izany fa tena nitsangana ny tompo ary hitsangana ihany koa ny fiainana.